Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity anio ity misy anireto raona izay manodidina ny Madagascar ato avaratra atsinana na ato voany atsinana ary ato atsimony nosy mitoetra trano izy io mandritry ny 3 andro ka manome vahana tanteraka ny oram-baratra indray zany mitiky zany fa miandry oram-pahavaratra indray tsika atao anatin'ny 3 andro indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratry Madagascar saika mahazo an'izay manerana ny nosy ny maripana ihany koa dia miakatra manoloana izany indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanana Madagascar izay niarana fidinana miopapana nandritrin'izay 2 andro lasa izay ny fiforoana rivodoza kosa dia tsy misy ina aloha zany raha ny manodidina ny Madagascar atao anatin'ny 5 andro ho avy toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy ny orana tandrivindraona ho an'ny faritry Sava sy ny any Ambatsoa ny district Anantala atoro izay koa ny tapany atsimo atsinanana Madagascar manomboka ny nosy varika izany ka hatrany taolanaro amin'ny akabeny kosa ny faritra sisa dia maina aloha ny andro ho an'ny rapiso tolakandro andrasana ny oram-baratra amin'ny tany Madagascar iray manontolo ankoatra ny tapany atsimo Madagascar indrindra ho an'ny faritra Androisy ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ary koa ny faritra Iboeny Betsiboka sy ny tany faritra Alotra Mangoro mety ho ariva ny orana amin'ny akabeny ho an'ny faritra sasany misy kosa ny andrasana ho tonga aloha ao anatin'izay indrindra ho an'ny morotsiraka na ny tany voany andrefan'ny Madagascar iny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny tany voany andrefana no misy ny mafana indrindra izay mahatratra 5 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny andro ny sabotsy kosa indray dia misy hatrany oram-baratra ho an'ny tany Madagascar sy ny tapany avaratry Madagascar iray manontolo maina kosa ny andro ho an'ny atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Anosy atorok'izay ny faritry Betsiboka sy ny faritra Alotra Mangoro ary koa ny faritra Atsinana sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Analanjorofo ny ambiny araka ny efa nolazaina teo dia miandry orana tandrivindraona mety ho arahy kotroka indrindra ny tapakandro ariva mety misy hatrany ny any amin'ny alina vao milatsaka izay orana izay raha ny maripana voavinavina dia mbola manodidina ny 20 degré Celsius eo hatrany ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinana ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mbola mafana hatrany ny andro tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius izay maripana izay ny andro ny alahady ary amaranantsika ny fandarana dia somary mikisaka ho an'ny tapany avaratra sy ny avoatany ny orana miverina maina kosa ny andro ho an'ny morotsiraky ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Menabe ny ilany andrefany faritry Vakinakaratra Matsiatra ambony Amoromania ary koa ny tapany atsimony nosy iray manontolo iny mety ho arahy kotroka hatrany orana satria dia mbola ato anatin'ny fahavaratra itsika izao ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana mbola manodidina ny 30 degré Celsius hatrany ny maripana ambony indrindra andrasana any amin'ny tapany andrefan'ny Madagascar iny dia izay indray ary ny météo tamin'ity anio ity raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.